Korintianina faharoa toko fahadimy dia ny andinany fahadimy ambin'ny folo. Iarahantsika mamaky zany ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Ny efa afatesany Kristy dia tsy fomba mpivavahana ary tsy fahafatesana itomanina fotsiny hoe novonoiny olona ilay lehilahy tsara fanahiny hoe dia mahagaga ny olombelona fa dia olona ohatran'iny dia novonoiny. Tsy izay fa planin'Andriamanitra ny fahafatesany. Raha misy zavatra hitatsika mafy indrindra ety ambonin'ny tany dia ny maty. Eny fa na ho any an-danitra azy isika na ho any amin'ny paradisa azy isika fa maha-olombelona tsika ety ambonin'ny tany ety isika mitafy nofo sy raha tsy amin'ny fiatsaram-belatsy fa mafy amin'ny maha-olombelona ny maty. Ny an'Andriamanitra nefa teto dia programmany mihitsy ny amelan'i Jesosy amelany Kristy, amelany zanany ho faty. Tsy fahafatesana natao hitomanina fotsiny fa hozy izy eto hoe maty hamonjy ny olona rehetra izy. Iny fahafatesana iny zany raha lasy anabavy dia famonjena ho an'ny olona rehetra. Famonjena iny fahafatesana iny. Raha tsy misy an'iny fahafatesany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana iny zany dia tsy afaky ny ho voavonjy ny olona. Afaky ny hanan-karena ny olona, afaky ny hanefoefo ny olona, afaky ny havita zavatra ny olona, afaky ny halaza ny olona, afaky ny hahery ny olona, fa tsy afaky ny ho voavonjy ny olona. Ahoana moa le hoe famonjena, ahoana le voavonjy? Zay ho resantsika eto androany, satria ny fahafatesan'iny ihany no lalana azon'ny olona rehetra famonjena. Le famonjena eto tsy hoe vonjeo afa hananany olona vola, vonjeo afa sahirany, tsy izay. Le famonjena atsoina amin'ny teny frantsay hoe salut, ny teny anglisy salvation, salvation, famonjena. Tsy resaka au secours, fa maty tsy zay. Tsy misy afa-tsy ho fahafatesana io ihany no ahazahoana famonjena. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe minoany Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Ny ahoana zany famonjena izany? Izay miantso ny anaran'ny tompony ho vonjena. Ohatry ny ahoana izany famonjena izany? Izay minisy atao batisa no ho vonjena. Ohatry ny ahoana izany famonjena izany? Da ihany rehefa nitory teny pastera tena porisika ny mpino tao amin'ny fiangonany samy tory ny famonjena daholy. Isika rehetra mila masamy tory ny famonjena. Samy manomboka daholy fa tsisy mahazo mipetra-potsiny. Tory io ny famonjena. Samy niezaka daholy. Ny ampitson'iny amin'izay misy mpanety ny asa le anankiray tao amin'ireo mpino ireo. Dia hozy izy hoe raha pitso zay olona tonga miety volo ao amiko ao dia hitoreko ny famonjena. Mora amin'ny olona no miresaka zay zavatra tiana ho resahana rehetra, fa rehefa hitory famonjena, hitory teny dia ohatrany sahirakirana ny olona, ohatrany tsy sahatsara ny olona. Tonga amin'izay ary ty olona anankiray andeha ho etezany. Toreko teny ty androany izy.
mandeha ny fanetezam-bolo, mandeha ny fanetezam-bolo, tsy sahany ihany ny mitory, mitady fomba ampidirana resaka izy. Ahoana nitoriko ny teny androany, efa afaka daholo ny volo rehetra, dia le manala ilay fangitra iny sisa. Rehefa manala ilay fangitra amin'izay manko dia misy an'izay porte lame zay, ny porte lame zay dia slam ao, dia efa eo ampitazomana an'iny amin'izay izy satria raha vao vita zany iny dia tsy maintsy andeha le olona, tsisy hevitra intsony fa tsy maintsy andeha, dia tsy maintsy torika any hafarana, dia mangovotra izy zany, mangovotra sady mitana an'le porte lame, tsy mahasahy miteny, eo ampitazomana an'le porte lame izy no miteny amin'izay, rahalahy teo voavonjy va ianao? Hao zay le anankiray, teo voavonjy va ianao rahalahy? Natahotra manko le anankiray, misy inona satria inona ny eny tanany? Porte lame ny eny tanany, ary inona ny zavatra teneniny? Teo voavonjy va ianao? Dia tsy fantatry le anankiray inona moa le famonjena tenenina satria zavatra maranitra ny eny tanany. Inona moa ny atao hoe famonjena? Manahoana zany famonjena izany? Ny famonjena rehefa jery Baiboly dia miloatra milaza zavatra ho avy zany. Minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena. Ohatra ny zavatra ho avy zany le resahany Baiboly. Say mihitsy atao batisa no ho vonjena, ohatra ny milaza zavatra ho avy zany. Tsy milaza mihitsy izy hoe voavonjy, fa milaza izy hoe ho vonjena. Zay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Mbola misy faharetana hatramin'ny farany no ho vonjena. Rehefa miresaka ny hoe ho vonjena ny Baiboly, dia miresaka an'ilay fiafarana. Hoe izasy ianao rehefa miala eto ambonin'ity tany ity, dia miditra amin'ilay toerana atao hoe fiainana mandrakizay. Ilay antsoina hoe tanàna masina, ilay antsoina hoe paradisa, ilay antsoina hoe Jerosalema vaovao, miresaka an'izany ny Baiboly. Raha vao izy no miteny ho vonjena. Eto sady manambara sady ny tenin'Andriamanitra fa tsy mijanona amin'ilay fahafatesana izay no heverin'ny olona fiafaram-piainana ny fiainana ety ambonin'ny tany, fa rehefa tapitra ny eto ambonin'ny tany dia misy amin'izay ilay mandrakizay. Dia iny lalazain'ny Baiboly hoe zay mihitsy atao batisa no ho vonjena, zay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena, zay miantso ny anaran'ny Tompo no ho vonjena. Iny lay ho vonjena iny lay fidirana any amin'ny fiainana mandrakizay, iny lay fidirana any amin'ny paradisa. Nisy olona tsy nino an'io fiainana aorian'io fahafatesana io ilay andro tany Antananarivo tamin'ilay fokontany Anosizato. Rehefa maty amin'izay, rehefa ho faty izy, le marary midelira ho faty reny, dia zao ny zavatra teneniny: may e, may e, may, may. Ny olona tsy mahita afo, fa izy miteny hoe may. Ny fanahiny mbola ao anatin'ny vatany, fa maheno maninona sahady may. Tsy nainy afo sahady ny fanahiny. Teo ny nahitana fa ity lehilahy ity misy toerana anankiray vantanina. Inona raha fantatrao? Any amin'ny afo be. Teo izy vonino, teo izy vonino, fa tsy mijana eo amin'ny fahafatesana ny fiainany, fa eo vao misy fiainana hafa indray manomboka. Fa raha ny eto ambonin'ny tany dia fohy, dia fohy raha oharina amin'ilay mandrakizay.
Izay raha lasana bavy no anisan'ny iorenantsika ato amin'Andriamanitra. Na misy aza zavatra mafy mahazo atsika dia tsy natao hiala amin'Andriamanitra intsony isika noho ny fikendrentsika ilay famonjena mandrakizay. Hoy ny Baiboly hoe isika tsy naman'izay miemitra fa naman'izay mandroso ho amin'ny famonjena. Mafimafy fa misy mamarinao. Famonjena ny fanahy, tsy hoe famonjenanao amin'ny trosa, tsy hoe famonjenanao no vangoiny vadinao. Sika tsy naman'izay miemitra fa naman'izay mandroso amin'ny famonjena ny fanahy. Zany hoe na inona zavatra misy, na mangidy, na sarotra, na mafy, na tsilo diavona, na manahoana dia tsy naman'izay miemitra isika fa naman'izay mandroso. Raha misy olona mandroso dia namany zany tsika ho amin'ny famonjena ny fanahy. Mety mandalo perte ianao amin'ny aranofo, mety mandalo fahito, mety mandalo zavatsarotra, mety mandalo hoe lalana mafimafy, fa mila mandroso foana noho ny famonjena ny fanahy. Mila mandroso foana noho ny amin'ny famonjena ny fanahy. Misy olona zany miemitra fa zasy ianao tsy naman'izay miemitra. Misy olona miverin-dalana fa zasy ianao tsy naman'izay miverin-dalana. Misy olona miala ao anatin'ity laharambe makany an-danitra ity fa izasy ianao tsy naman'izay miala amin'izany laharana izany. Eo ambony pista mandrakariva, eo amin'ilay arabe ny voninahitra, eo amin'ilay lalana makany an-danitra, misotra makany amin'ny paradisa mandrakariva. Ny ameninanao tsy resy lahatra tsara raha lasana malala. Mahazo miemitra ny sasany fa zasy ianao tsy mahazo miemitra. Mahazo mijanona ny sasany fa zasy ianao tsy mahazo mijanona. Reraka fa tsy miemitra, kivy fa tsy miemitra, mitomany fa tsy miemitra, misento fa tsy miemitra, enjehana fa tsy miemitra, hosoram-potaka fa tsy miemitra, tahina fa tsy miemitra, ambinina fa tsy miemitra, manakarena fa tsy miemitra, mitombo voninahitra fa tsy miemitra. Tsy hoe nanan-karena dia tratra ny tanjony, tsy hoe nahazo fiara dia tratra ny tanjony, satria misy nahazo vady dia tratra ny tanjony. Vadiny natonga azo niditra tao am-piangonana ary ny vady iny ny tena antony nivavahana, azo iny dia tratra ny tanjony, tsy hitantsony izy fa nahazo vady. Ho afatrosa ny tanjony sasany, fonombola dobony trosa ny fadianina ka, tonga amin'ny fotoam-bavaka rehetra ka, fomaraina alina, fomamatona alina. Tsisy fotoam-bavaka tsy ahitana azy satria dobony trosa. Nandeha ny andro, nandeha ny volana, afaka tamin'ny trosa tsy hitantsony ray satria tratra ny tanjony. Ho any an-dafy ny tanjony sasany, ary izy ho any an-dafy tsy mba misy programa ho an'ny ara-panahiny hoe aiza mo io an-dafy andehanana io, manahoana ny ara-panahiko rehefa tonga any. Tsisy plan mihitsy ao anatiny ao, dia lasa tokoa na vita passeport, nahazo visa, misy lalana ohatrany ny sokatra, tonga any an-dafy, tsy nanompo an'Andriamanitra itsony, tsy re itsony, tsy hita itsony, satria tratra ny tanjony. Nitovizan'ireo olona na tratra ny tanjony ka nijanon'ireo samy ho faty daholy. Ary rehefa maty hitan'Andriamanitra tsara hoe taiza ianao no nijanona, taiza ianao no tsy nafanatsony, taiza ianao no tsy nirehitra tsony, taiza ho aiza ianao no nanomboka sy nanohy tsony ny fanomponao an'Andriamanitra. Tsy misy toerana ho anao aty amin'ny paradisa hozy Andriamanitra, tsy misy toerana ho anao aty amin'ny fiainana mandrakizay, satria efa renao fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dikany hoe maharitra dia misy zavatra ao ohatrany hoe ela loatra, ohatrany miandro olona ela izy zany, fa ianao tsanony eo foana miandra, any atao hoe maharitra. Maharitra, miandry, miafy,
mampandefitra zavatra maro zay natao hoe maharitra. Misy zavatra hafa afaka ny ataonao na tokony ataonao fa eo ianao maharitra, mijanona eo, manome fotoana eo, manoka ny tena eo. Raha lasana bavy zay le fanompoana Andriamanitra, maharitra hatramin'ny farany. Anontany kelany na manao azafady indrindra, firy taona ianao zay no nanompo an'Andriamanitra? Dia mba omeo kelany valiny azafady. Ianao manontany koa mba manomeza valiny. Firy taona ianao zay nanompo an'Andriamanitra? Dia omeo valiny mazava. Ireo olona maharitra ireo tsy hoe tsisy zavatra manelingelina, tsy hoe tsisy zavatra manafotoana, tsy hoe tsisy zavatra manakatsakany, tsy possible zany. Lalana mankany an-danitra tsy malalaka zany fa tera sady eto ny lalana mankany an-danitra. Tsy mora ny lalana mankany an-danitra sady tera no ety fa afaka andehanana tsara. Afaka isisiana tsara fa tsy migodana. Hoy ny Baiboly malalaka lalana mankany amin'ny fahaverezana, betsaka be ny mankany fa tera sady eto ny lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay vitsy ny mankany. Izy lazainy vitsy io tsy vitsy araky ny ao an-tsaitsika fa maro kokoa ny mankany amin'ny fahaverezana. Fa tsy hoe vitsy dia vitsy izy zany. Raha mamaky ny boky ny Apokalipsy ianao dia hozy izy hoe misy vahoaka betsaka tsy tambo isaina avy amin'ny firenena maro samihafa ety ambonin'ny tany sy ny fokom-pirenena maro samihafa miazona sampany rofia eny an-tanany tsangana eo alohany seza fiandehanany zanak'ondry. Tsy tambo isaina, tsy tamin'ny Israely ihany no voaisa fa ankoatran'izay tsy nisaina, tsy tambo isaina. Samy misy olona maro be ho tonga amin'ny olanitra io raha lasana bavy. Andeha ianao mba hiaraka, hiazakazaka, hiaritra, hitady ny fomba rehetra hatongavana amin'izany lanitra izany. Ny amena anao tsy amena motive ny fonao mba ho any. Raha mba azo ale zany dia ataoko mba ho any. Raha mba misy tongotr'olona hanitsaka an'izany varavarany lanitra zany, aleo ny tongotry sy ny tongotra ao mba hanitsaka an'izany any koa raha lasana bavy malala. Teneno ny namanao raha mba tonga any ianao, ahoana moa tsy hatongavako any? Isika ve niara nipetraka teto amin'ity saizy ty ihany? Niara nitsinjatsinjaka tato ihany? Nifankahita tato ihany? Nandretoroteny mitovy ihany? Samy nafana fo tato ihany? Ianao tonga any, dia ahoana moa tsy hatongavako any? Raha azo ale ihany dia lemba ho any. Mahatonga ny olona makany a Dubai satria hitany olona fa azo ale ihany. Misy gasy tonga any, za koa gasy maninona tsy afaka mankany dia misy tonga mankany ihany koa. Raha lasana bavy raha mba azo ale zany lanitra izany, any tsy mifidy firazanana, tsy mijery diplôme, tsy mijery CV, tsy mijery fiodirana, fa zavatra hafa mihitsy no jerena. Aleo zany zavatra hafa jerena zany, zany critère tadiavana zany, aleo mba ho tadiavana zany mba hahafahantsika manana visa hidirana amin'ilay fiainana mandrakizay. Halleluja. Raha tsy fantatrika ny hatsarany tsy mankany zany tsika. Ny zavatra hitanao fa tsara no irinao andehanana. Raha notanina ianao zao aiza ny tianao anaovana vakansa, dia tsy maintsy toerana tsara ny tianao ale. Misy antony mazava amin'ny mahatonga anao mankany. Raha mankany ambanivohitra tsy ny ambanivohitra rehetra ihany koa, fa ambanivohitra mety maminao. Raha ny andafy tsy ny andafy rehetra, fa andafy izay hitanao hoe tsara, mety tsara amin'ny tontolo iainanao. Tsy maintsy misy toerana ao an-tsainao ao. Raha ambanivohitra dia mety le renirano iny tsy foinao, mety le alaala iny, mety le fiarahamonina ao an-tanàna mba. Raha ny andafy dia mety tsy fantatra hoe inona. Raha mety omena
opportunité ianao zao mialatsiny amin'ny teny baiko omena tombontsoa manokana sokafanao anao hoe aiza ny toerana tianao ale eto amin'izao tontolo zao aiza ny andafy tianao andehanana fa omena billet d'avion aller retour ianao séjour 12 andro entoana ny momba anao rehetra dia mandinika kely ianao aiza ary mahatonga anao mandeha amin'le toerana le hatsarana misy any raha lasana bavy tsisy hatsarana mihoatra an'izany fiainana mandrakizay zany tsisy hatsarana mihoatra an'izany lanitra izany hitatsika eto ambonin'ny tany ny hatsaran'i Jesosy Kristy tsy hitatsika maso azy izy ary izay zavatra rehetra natao hita maso dia zavatra misy avy any amin'ny tontolo tsy hita maso daholo izy ny nanamboatra an'izao tontolo rehetrarehetra izao raha mijeritsika ny akatony zavaboary any ambany ranomasina amin'ireny karazana documentaire ireny misy biby tsy hitanao ety ambonin'ny tany ety fa hitanao any ambany rano any dia gaga ianao tena mahay zavatra Andriamanitra ny vazaha sa maty miditra any miaraka amina bouteille d'oxygène any mandritra ny tsy fantatra hoe adiny firy andro ny sasany mandeha any mba hijery ny hatsarana misy any aseho ety ambonin'ny tany nefa ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao nanomana zavatra tsara ho an'ny masotsika ho an'ny sofintsika ho an'ny saintsika ho an'ny fiainantsika any amin'ilay fiainana mandrakizay any amin'ilay paradisa lazao ny namana ho an'ny ve ianao hoe